amin'ny fahasoavana sy ny fiadanana no iarabana antsika mianakavy a malaraka hatrany izao fandarana izao na amin'ny télévision zany a na amin'ny alalan'ny radio na amin'ny alalan'ny réseaux sociaux maro samihafa YouTube sy ny Facebook a aoka hotahiny ianao amin'ity fotoanandroany ity ary aoka ihany koa tsy andalo fotsiny aminao zao fotoana iarahantsika mianatra ny tenin'Andriamanitra zao tamin'ny numéro faharoapolo ny tapany faharoa tsika amin'izao fotoana zao foka hitondra fahasoavana be dia be a ho anao sy ny ankohonanao iarabanao pasteur Tina manona ny fiadanan'ny tompo anao pasteur Alvarez dia miaraba antsika mianakavy tompoka ivavaka tsika ary a mba te hivavaka manokana ho anareo zay alohan'ny tena idirantsika lalina amin'ity fandarana ity sady ivavaka isika hitondra ambavaka izao fandarana zao hitondra fahasoavana ho anao sy fitahina be dia be ivavaka ihany koa nefa izay a ho anao manokana mety ao anatin'ny aretina ianao amin'izao fotoana zao a na hoe mandalo ady mafy mandalo ady mamay ianao mety misy zavatra andrasanao a ilanao tosika mambavaka ivavaka foy eo anao zay ary ao ambadiko zao vavaka zao a ao ambadiko zao fianarantsika tenin'Andriamanitra zao a dia hietsika Andriamanitra hanao zavatra amin'ny fiainanao manasanao ary a ivavaka amin'izao fotoana zao ianao zay mipetrapetraka ambony seza io a ianao io amin'ny sisiny io a dia angatahako ianao mba hitsangana amin'izao fotoana zao raha azo atao mitsangana amin'ny toerana zay misy anao matoritory ianao amin'izao fotoana zao mofandrina tsy maninona andao hitsangana vetivety a afaka mitsangana ianao dia iary ivavaka sika ary atao ivavaka ary raha eo dia mivavaka manokana ho an'izao rahalahy sy anabavy zao a amin'izao fotoana zao mety ao anatin'ny ady ao anatin'ny aretina izy amin'izao fotoana zao amin'ny anaran'i Jesosy Kristy tompo ilay efa maty nalevina ary nitsangana tamin'ny maty ary niakatra amin'ny an-danitra na me fahefana ny laza manao hoe meko hery sy fahefana nareo andresy ny hery rehetra nanany fahavalo amin'ny anaran'izany Jesosy Kristy tompo zany a no andidiko ny aretina ny asana devoly miala amin'izao rahalahy zao miala amin'izao anabavy zao amin'ny anaran'i Jesosy miala anatin'izao tokantrano zao korotana savorovoro amin'ny anaran'i Jesosy Kristy tompo zao rahalahy sy anabavy zay miandry valimbavaka zao Jesosy a misy zavatra andrasany fahasoavana andrasany amin'ny anaran'i Jesosy a tsy mitarehidrehitra intsony zany zavatra andrasany zany fa ao anatin'ny fotoana foy a dia ho tongo zany na asy zany na volo zany na inona zany na inona amin'ny anaran'i Jesosy tompo raha ianatra amin'ny bokin'ny nomero zay amin'izao fotoana zao toko faharoapolo dia mangataka ny fanahy masina le fanahy mpampianatra mpanolontsaina mpitarika amin'ny marina rehetra anolontsaina anay ampianatra anay ho tahina manokana zao fotoana iarahanay mianatra ny tenin'Andriamanitra izao a manangana fiainana miaraka amin'i Jesosy misaotra tompo amen lasatsika pasteur numéro toko faharoapolo tapan'ny faharoa andininy fahaefatra ambin'ny folo ny lohateny dia mivaky toy izao manao hoe ny teny nampitondrain'ny Israely tamin'ny mpanjakan'ny Edoma andininy fahaefatra ambin'ny folo ary Mosesy dia naniraka olona avy tao Kadesy akany amin'ny mpanjakan'ny Edoma hanao hoe zao no lazan'ny Israely rahalahinao ianao mahalala ny fahoriana rehetra zay nanjoanay dia ny nidinan'ny razanay tany Egipta sy ny toerany ela tany ary nampahory anay ny sy ny razanay ny Egiptianina ary nanotaraina tamin'i Jehova izay dia nihain'ny feonay izy ka niniraka anjely sy nitondranay nivoaka avy tany amin'ny tany Egipta ary indreto tonga eto Kadesy tanàna eto amin'ny faritry ny taninao zay koa aoka mba handeha mamaky ny taninao zay fa tsy handeha mamaky ny sasiny tany-mboloboka anay sotra amin'ny rano amin'ny lavaka fatsakana akory ny lalana andrina ihany no aleanay fa tsy haniza ahy na amin'ny akavanana na amin'ny akavia mandrapafakay ny faritry ny taninao fa io Edoma taminy tsy mahazo mandeha mamaky ny taniko ianao fa andao hivoaka melanao amin'ny sabatra ao teo io zanak'Israely taminy ny lalamba ihany no aleanay fa raha isotro ny rano nao zaho sy ny omby amanomboka dia hifahako volo zany fa tsy hanao na inona ao fa andalo fotsiny ihany fa hoy izy tsy mahazo mandalo aty ianao ary nivoaka isaka anazy ny Edomita nitondra vahoaka betsaka sady nanao tana mahery toy izany no nandaovan'ny Edomita ka tsy namelan'ny Israely hamaky ny taniny ka dia nivily ny ala taminy ny zanak'Israely pasteur ia zava-dehibe izay namakinao ny tantarany zanak'Israely sy ny tantarany Edoma izany ity tantara ity moa zany pasteur na dia hoe mamaky an'ireny tantara efa fahiny be reny tsika tantara efa taolo ihany manko zany tantara vakitsika zany pasteur efa tena taolo be mihitsy ary zany dia tsy hoe vakina fotsiny dia mitantara tsika dia hoe mahay baiboly
fakana lesona mivanimpotoana iainantsika androany mara zany satria ro tantara rehetrarehetra novakitsika rehetrarehetra eo a io apastera be da be olona misy olona ne miavinavina pino anao nefa tsy te hijery an'ity fandarana ity mpanompon'andriamanitra anao nefa miavinavina mijery an'ity fandarana ity nefa ne pastera en général le amin'ny akapobeny tsy misitona anao ho any amin'ny fiangonantsika mihitsy tsika raha tsy misitona an'retolo reto any amin'ny fiangonantsika zany raha mampianatra eto fa tena hoe lakile ho anao lakile amin'ny fiainana mihitsy pastera itony tantara tony zany matovy voasoratra ato zavatra mandalondalo fa misy zavatra tokony ianarana ato ary alalana ny tokony atao fa amin'ny fotoana ianao mahalala ny tokony atao eo anatren'andriamanitra pastera tsy very mandeha zany le olona tsy rava zany ary tsy potika fa amin'ny fotoana izy tsy mahalala ny tokony atao dia misy zavatra very eo amin'ny fiainana misy zavatra tsy maintsy very eo amin'ny fiainana ka ny antony zavatra ataontsika eto zany pastera dia tena hoe hanoro lalana an'reto olona ireto mihitsy satria misy lesona goavana mandrakariva ato zany eto zany zao ny zavatra hita eto dia ny hoe ny nampitondrany Israely ny teny nampitondrany Israely tamin'ny mpanjakany Edoma i Israely a dia tsy izy akory fa i Jakoba i Edoma dia tsy izy akory fa Esau zay zany zay no tsy hoe anarana napetaka fa piralahy izy ireo piralahy raitapo i Esau sy Jakoba kambana mihitsy kambana Esau zokony Jakoba ny zakiny ny zandriny rehefa lehibe Esau dia natao hoe Edoma ny anarany fa i Jakoba kosa natao hoe Israely dia samy taranakaray zany reo pasteur Alvarez samy taranaky Isaka zanaky Isaka daholo izy miralahy reo fa rehefa nandeha ny taona maro tatioarina zany hoe tatio amin'ny firy-taona tany hoany re zany efa taty amin'ny 10 taona tatioarina tany hoany pasteur tany amin'ny 10 taona tatioarina zany reo efa taranaka 10 taona teorina zany reo e tany hoany dia nitombo be ny zanak'Israely na herinenetsy ny lehilahy malilalana fotsiny zanak'Israely lehilahy fotsiny ny Edoma koa ny zanaky Esau koa zany na Edoma efa tena tanàna be zao zany a io Edoma io dia tsy nomen'Andriamanitra ny zanak'Israely izy io fa satria hoe rahalahinao io nahoana ianao namon'ny rahalahinao nahoana ianao no hiady amin'ny rahalahinao fa ny tany akoatran'io dia nomen'Andriamanitra ny zanak'Israely ny tany Kananitra Jebositra Etitra Girgasitra Ivitra reny hitahita rehetrarehetrany dia nomen'Andriamanitra ny zanak'Israely daholo reny pasteur Alvarez hoe ireo olovanao fa ity tanin'ny Edoma ity na ny Edomita kosa dia hoe azakasihana fa afaka mangatadalana io fotsiny ianao afaka mandalana ianao dia zay no zavatra nitranga eto pasteur hoe nangataka ny zanak'Israely zany nyresaka tamin'ny mpanjakany Edoma natao fifamatorana amin'ny mampiralahandry zareo hoe mba avelao ny zanak'Israely mba handalo fotsiny mandalo fotsiny izay tsy aka ny taninareo izay tsy hisotro ny ranonareo izay tsy aka ny biby fiofinareo izay tsy aka ny vokatry ny taninareo fa mba omeo lalana izahay mba tena mba ahafahanay izotra ho any amin'ny tany aniran'Andriamanitra anay fa tsy nomeny reto mpanjakany Edoma reto lalana ny zanak'Israely eo pasteur no zavatra teo mampalahelo mampalahelo ihany amina tontolo ara-pivavahana amina tontolo ara-pivavahana ny tonga dia ho resantsika io hoe taranakara ihany ny fivavahana rehetra ohatrany hoe taranaky Abrahama daholo ihany Edoma zany taranaky Abrahama taranaky Abrahama Edoma tokony hoe ny fanohana azonao tokony hoe aisa ny taranaky Abrahama tsika raha lafa dia
andahoary fanampy ndahoary fomena lalany nareo fa ninampalahelo mandalovy efa hofatinay nareo mandalovy efa ifampitantsika zany hoe tonga de latsa fifandrafesany io no mampalahelo amin'ny resaka tontolo ara-pivavahana na eto Madagasikara sa pasteur tena milaza amina hoe raha itsika kristiana tsika vahoaka malagasy reto nge pasteur Alvarez no hoe tena mahay mifanohana ny fiangonana efa ela ty Madagasikara ty ny vovontsy be ny olona efa tany amin'ny bara ny ala afaka betsaka ny olona mpanompo sampony efa afaka betsaka ny olona mpijangajangana efa afaka fa ny zavatra mampalahelo zany pasteur Alvarez teny hoe ny zavatra ataon'ny fiangonana amin'izao fotoana zao de zao izay tsy afaka mibahana ny lalany sasany azy sasany volokandroso potehany sasany finganiny sasany ataon'ny sasany zay ampitaraboka azy zany hoe lasa fifandrafesana sy fifanenjehana izany ny zavatra misy amina tontolo ara-pivavahana amin'izao fotoana zao ary tsika tsy manamary tena am'izany hoe tsika tsy ao anatin'izany fa tsika ao anatin'izany pasteur fa za kosa de miteny afaka miala am'izany toetsaina sy toepo zany tsika azonao ohatrana tena za pasteur tena miezaka miala am'izany le fifaminganana za be da be fiangonana miantso fiangonana ravavy miantso ahitory teny any miantso mba anray anjara ao anaty fotoam-bavaka tongava pasteur na de mba hitondra hitsodrano anay mba hitondra mambavaka anay raha mbola misy fotoana pasteur Alvarez mandeha raha mbola misy fomba afahako tongany mankany azonao le izy amina toerana ohatran'ireny be da be mihitsy misy be da be fiangonana manasa satria le zavatra tena atao am'izao vanim-potoana zao pasteur de tsy fifaminganana tsy fanaovana sakatsakana ny any hafa fa tokony mifanohana mihitsy azy amina asa fitoriana filazantsara tokony mifanohana mihitsy ary amin'ny famonjena ny fanahin'ny olona azonao fa mampalahelo iamatsy anao de zao tsy ahoana tsy hita hoe inona ny ratsy nataon'io pasteur io inona ny ratsy nataon'ny fiangonana io fa de zao enjehako fotsiny zao potehako fotsiny zao sakanako fotsiny zao fa mitady androso ary ny tena olana ny fivavahana eto amitsika tsy ny devolo ny manakana ny lalana fa ny sampivavaka no mifanakana ny fiangonana no mifanaratsy ny fiangonana no manakana ny lalany sasany ary mitady ny fomba hoana ny anapotehana no fiangonana sososo reo fa tokony alana zany pasteur raha tena tiana ny hita vokatra goavana ny amin'ny fitoriana filazantsara ary eo le olana satria lasa inona moa pasteur ny mahatonga an'le hoe fifanenjehan'ny fiangonana inona ny mahatonga an'le hoe fiangonana sasany manakana ny fiangonana sasany tsy androso lasa mivadika tombotsoa manokana ilay fiangonana azonao lasa mivadika tombotsoa manokana lasa tsy tombotsoa ny filazantsara intsony ny jerena tsy tombotsoa ny lanitra intsony ny jerena tsy ilay tombotsoa ny fifoazam-panahy intsony ny jerena fa lasa le tombotsoa le hoe tombotsoako manokana amin'ny fiangonako de raha vo zay no jereny mpitarika fivavahany ny tombotsoany manokana de za milaza aminao pasteur fa asana devolo zany ary anapotika filazantsara fo zany tsy mampandroso filazantsara fa mandrava filazantsara fa mila miala mihitsy am'le toetsaina hoe tia tena toetsaina hoe tia hoe ny tenako ihany ny fantatro fa mila mijiry zavatra vaovao mihitsy pasteur Alvarez marina de marina zay voalazanao zay pasteur ary isika kristiana tokoa ny pasteur raha ny tena marina manana fahavalo imbonana tsika manana fahavalo tsika ary ny fahavalo tsika
de tsy namindra fo amitsika zany fahavalontsika de ny devolo zany nefitsika any a ambadika zay nefa paster isika zany fahavalony devolo tsika kristianina nefa jereva nitsika samy kristianina nefany a araky ny teninao teo mifanenjika lasa miady atrano mifanipa akoatra ny valalakarina ozy ny fitenenana zany hoe le fahavalontsika zany atsya lasa mijery spectacle jery ny adytsika samy kristianina ary mampirisika mihitsy hoe tena asio sakano fingano aza velozy lasa lavitra aratsio lazao fa ohatr' zao i fiangonana io lazao fa ohatr' zao fiangonana io rehefa mba mandroso kely araky ny teny paster teo hoe ianao tsy afaka nefany a zay te mba te andeha mafy sy mba isongana tsy omenao lalana ary tena ratsy be zany satria ohatrany araky ny teny paster teo fitiavatena fialonana zany zavatra misy am'izao fotoana zao raha mijery hôpitala ranomasina paster de mahavarina ny fandroson'ny filazantsara marirana ny hafa raha tsy resaka afa-tsy afrika tsika tena mandroso be ny fitoriana filazantsara afrika ty ary misy fitraikany lehibe paster amin'ny fiainan'ny fiarahamonina aty afrika fiainan'ny isam-pianakaviana amin'ny lafiny ara-toekarena amin'ny lafiny ara-miaramila amin'ny lafiny fotodrafitrasa amin'ny lafiny fari-piainan'ny olona misy fitraikany vatana amin'ny fiainan'ny olona fitoriana filazantsara heritaona paster tsitsitsitsitsaritra nigériano anisan'ny tanalarana voalohany tamin'ny resaka ara-toekarena taty afrika ny tanany larana voalohany rehefa mandinika ianao aty afrika ao anigériano tena misy fifoazam-panahy be zao amin'ny resaka fivavahana marina fa maro silamo ao be silamo ao misy terroriste fa tena ao koa misy fifoazam-panahy be mihitsy amin'ny resaka tontolo ara-pivavahana fa anisan'ny mampatanjaka anio resaka ino izy ty ny mampatanjaka ny firenena ilay resaka fifoazam-panahy anisan'ny tanany larana voalohany taty afrika izy tamin'ny 2017 ny ara-toekarenany ny nigériane no anisan'ny tafiakatra teo amin'ny demi-finale tamin'ny mondial tamin'ny africaine zany hoe hitanao hoe misy fiantraikany amin'ny lafiny rehetrarehetra ny olona ny oa tsy matakatra an'izany fa ambadiky ny fivavahana reny paster eo koa ny africaine tatsimy koa zay paster Afrique du Sud zay anisan'ny tena mandroso koa ny fitoriana filazantsara ary na ny alan'ny Afrika atsimo raha moa zany de hoe les géants de l'Afrique le goavambe eto Afrika zany hoe tena misy fitraikany lavitra be isa tsapatsapany any amin'ny fiarahamonina rehetrarehetra ohatrany hoe lasa lalan-drà mikorina mamelona le tena ny Afrika mihitsy le fitoriana filazantsara satria na ny antony paster rehefa dinianao paster ny fitoriana filazantsara ao mifanohan'ireo samy mpitoro filazantsara ao tsy mbola nahita ianao hoe fiangonana tatsy ny fanentsika tamin'ny fiangonana tatsy nanaratsy fiangonana tatsy satria nandroso be le fiangonana satria niazakazaka be le fiangonana satria ity paster teo ohatra hoe nivoaka tao tamin'ny fiangonanay ozy ny hafa hoe any Afrika atsimo zany misy zany hoe nivoaka tao tanatin'ny fiangonana ty paster kely ty ka raha de mandrosony zay ary izy de tsy misaka anazy zay fa vao mainka ampina izy tena mafinaritra be le fifandraisana fifanampiana le fifanohanana amin'ny samy mpitory fivavahana mpitory fiangonana paster amin'ireo firenena lehibe aty Afrika mandroso be mihitsy amin'izao fotoana zao ary mampalahelo moa fa tsy mahoatra zany eto Madagasikara paster ary dia tsy tazana loatra noho izay vokatra zay tsy tazana loatra amin'ny fiarahamonina lay fahasoavana fa misaotra an'Andriamanitra moa zany sika fa manomboka hita izy zao na de tsy tazana loatra za manomboka miamandrosa ary zay ny ilana an'le hoe maka lesontsika hoe inona ny tokony atao paster zay no za zany mampahery an'ireo fiangonana azakivy rahalahy za mampahery antsika fiangonana hoe azakivy mifandray amin'ny rahalahinao na makahalanao ary izy aza reraka ary aza mamaly faty azonao zany enjanao ake paster le mieritreritra an'le hoe misy fiangonana vao mieritreritra anao hoe ianao paster ty navaony oloko defa zavakafa ny za ny ray andro nanatrika débat nanao débat zany fionana olona scientifique zany sy mpifampitondra fivavahana de nizara tsara nisy mpitondra fivavahana sy reo le andaniny reo fa nampalahelo paster de ohatrany hoe nampitondra fivavahana ohatra ny tady
ianao aloha misaotra an'andriamanitra fa mba nanam-pahendrena kely ihany miatrika an'le izy ianao zany mieritreritra reto mpitondra fivavahany reto namanao fa sady mamely anao ihany ny atsan-daniny le namanao koa ohatra mandonanao ihany ao anatin'le débat de tena hitanao mihitsy hoe resaka misy zavatra ohatran'izany le fa tsy mahakivy le izy za zany mampahery anareo zanak'andriamanitra izay tia fampihavanana baiboly nge de milaza hoe sambatra zay mampihavana fa izy natao zanak'andriamanitra aza makahala ny rahalahinao rahalahy ozy izy ny tenin'andriamanitra manao hoe ranona ny fahavalinao meo hanina izy ary raha mangetahita meo izy hosotrony fa raha zany de anambatra vaina fondohany ianao aza manenjika an'ireo fiangonana manenjika anao aza miady amin'ny fiangonana zay miady aminao aza mifandrafy amin'ny fiangonana zay mifandrafy aminao mijoroa am'izay zavatra sain'andriamanitra hijoronao fa raha mijery nytoy an'io tantara io any ianao ity tantarany Edoma ty izay tsady tsy nanome lalana ny zanak'Israely nobahana ny zanak'Israely nediava ny zanak'Israely nanao tana mahery taminy nanao tana mahery taminy de raha mandinika nytoy any resaka io anao Andriamanitra ny namaly an'ireo Edomita reo Andriamanitra nikapoka an'ireo Edomita ireo ary tatio arina be reo ny valiana Andriamanitra reo Edomita ireo vokatry ny nanakana ny zanak'Israely ka io tsy mampaninona ohatra tsika za moa zany pastera tena maty enjika mihitsy nefa le tsy hita hoe maninona manao délivrance ianao vavaka ho an'ny marary ianao de be da be ny olona sitrana lasa ianao vavakely atendrombohatra ho an'ny olona mifony any mandohalika eny tompo vavaka ho an'ny olona eny ianao andreo manalina de betsaka ny olona tahin'Andriamanitra miova amin'ny fiainana reny mitsorovavolom-belo leto reny misy ny adala sitrana misy ny démonite jereko nylazako anao vao tamin'ny herinandro tao ny siralahy anankiray adala adala tsy hitan'ny fianakaviana zay nanaovana azy tsy hitan'ny vadiny zay nanaovana azy vavaka indray atalata teo fotsiny le zalahy miverina ny sainy le adala io efa tsy miteny sady tsy miteny tsy mivolana tsisy nininina verevitra ny fianakaviana nentina ty paster vo vita ny vavaka tsy ampiromitsy akory verina ny sainy le zalahy azonao misy anabavy zay tao voana asana inona ny anaran'le zavatra mivonto beto reny de efa nisy fotoana ny didina tena natahotra ny ororo mihitsy asa teto le izy teto fatany ny ororo mihitsy le anabavy kely io tena mivonto be ohatra zany fa nanotaniko izy satria hitako le izy nienany any eny nanahoana eo zao efa niena pastera ohatra izy niena nisy anabavy zay koa zay tratra nyty aretiny ty fa le aretina koa pastera tena misy aretina fafany devoly tsy fatapatatra ny amivonto le tendany le anankiray zay cancer be teto le osatra be ny vongana teto fa ny an'le anabavy anankiray zay indray ty miambotsony ty tendany ty zany miamivonto be de ny afarany lasa ngeza be ohatra zay efa nahita dokotera matin'izay dokotera anankiray zay avy any faritra maro tsitra fa tena matin'le ngeza be ohatrany tendan'le dokotera maty izy moa tsabony fa le anabavy zay nitsabona ihany izy tany any hôpitaly de tsy sitrana de valizy ndraiky le devoly tao an-tranony tao satria raha tamin'ny fotoana izy ny délivrena de nitenena hoe miala amin'ny tranonao io ianao de niala tao izy de tonga de sitrana ohatra n'izany tendany efa sepotra tena nisy fotoana io anabavy efa kely ny ainy efa tena kenda zany eo anatiny hoe fa kely ny lalandrivotra amin'ny ala efa tsy matory tsy mahina-kanina tsy mahasotro zany efa kely ny ainy délivrance fotsiny natao azy sitrana tanteraka pasteur Alvarez zany neny ataontsika eto nisy anabavy reny mpianakaviana zay tao nisy cancer be ny tongony teto cancer be fery be mihitsy efa verevitra izy fa efa fitsabona marobe natao vao mainka mitana be le fery roa tokom-bola natao rina vavana nateo miray volana teo maina tanteraka sitrana vao tao amiko tao omaly izany ny ataontsika eto mitory ny anaran'i Jesosy manafaka Jesosy fa firifiry moa no manenjika misy aniny tsy ty ny zavatra ataontsika eto de mampianatra ny olona mampianatra mitory fa de misy olona manenjika tsy ahoana mana ratsy tsy ahoana
miady tsy ahoatsy ahoana mahita nytony fandaharany tony tsika olona tsy mampiasa menaka eto tsy mampiasa rano tsy mampiasa sira tsy mampiasa zavatra voasikasina zany baiboly mbo fampiasantsika eto paster de manao alelosamena ny olona de mivavaka mafy be ampiangonana io azonao de misy olona de makahalanao fotsiny tsy ahoatsy ahoana ozy izy le lehilahy anakiray zay mahatsy amin'ny vadiny sipanao izy izy paster rytena sipanao paster de miseho amin'ny télé ena de reo sipanao reo zay no mahatonga anao miseho reo no mahatonga anao tia mijerijery andreo reo sipanao reo manentsika tsy ahoatsy ahoana fotsiny nefa kristianina le vadiny am'izany a mpivavaka miditsy am-piangonana mpandray fanasan'ny tompo de manentsika fotsiny fa izao no nafinaritra paster tsy mila mamaly anyrentsika tsy mila miady amin'rentsika idina moa no mahatonga azy manakana lazako anao a zao misy olona sakanany fotsiny zao mba mamonjy fotoam-bavaka aty amin'ny vahony oloko zany le olona mba mamonjy fotoam-bavaka andavanandro rehefa mba mandositra kely ery le vehivavy sarako anao fa makany asany misarabady tsika tsy mila anao makany aza tsy mila sekta de korotana paster nefa mba makaty mba mahazo haim-panahy mba mahazo ery paster makaty de tena mbany za tsy mila anao makany nefa io manenjika azy io ny olona mpivavaka ihany manakana ohatrany reto taranakedoma reto nanakana ny lalany zanak'Israely fotsiny zao miady firifiry ny ray aman-dreny manakana ny zanany ao zao nisy tovolahy kely zay nampalahelo amitsy nampalahelo amitsy ny ray aman-dreny ny zany ny dadany zany efa nisaraka inyle dadany sy mamany efa nisaraka de ny dadany manan-karena be entrepreneur fa mpiandry amina fiangonana anakiray le zalahy kely nefa mba resy lahatra koralina le zalahy ampiangonana resy lahatra ivavaka re raha mbola mivavaka any lahy tsy miatoko any hanina hoan'ny latsony tsy miatoko a fianarany lahy ariko lahy tsy zanako tsony de tena nariny le rainy tokoa le reniny koa tsy navita azy de mbo ningavy ana tamin'ny fianarana moa izy paster mba pioa paster fa za rery zary nefa ozy izy mba tena mba zao mba tena tiandroso de ne mampalahelo hoe fanaratsina azy fanenjehana fotsiny tsy hita hoe inona le antony anenjehana tsy hita hoe inona ny antony anaratsina fa de zao zay fotsiny zao fa alako bika tsy tiako tare fa zao nefa mahafinaritra tsy mila mamaly an'ireno a paster raha mijeryny toy ny tantarany zanak'Israely io nao Andriamanitra no namaly no fahavalony tsy ino zanak'Israely io satria fantatry ny zanak'Israely tsara raha Edoma zany anena sy ny zanak'Israely voany tsara tsy ampafiry ny tanànany Jeriko io tsy ampafirin'ireo le Egyptianina efa noresena io tsy ampafirin'ireo fa izy mihitsy hoe rahalahtsika aloha tsy vononireo fa rahalahtsika reo taranak'i Abraham reo fa saingy reto olona ireto ny tsy nalaliny ataony ireto Edomita taranak'i Esau reto reo ny tsy nalaliny ataony satria no everiny fa fahavalony reo no everiny fa rafiny reo de zay natonga azy tsy namelanana fa hitanao jereo ny toyan'io aorina kely ao fa Andriamanitra no namaly an'ireo Edomita reo reo taranak'i Esau reo Andriamanitra no nikapoka am'ireo ary nandravaravandreo mihitsy teninareo tsy afabela tamin'ny zanak'Israely tateo ariny ary tena zavadozany ny efaran'ireo ny tiako atongavana zany paster de tena le hoe eo am'le sakatsakana ara-pivavahana ty nefa ianao mpivavaka raha mpisorotokana ianao hoe raha jentilisana ianao normal ianao e raha jentilisana normal ianao raha tsy tia fivavahana raha olona mampirafidimy eniny ianao olona tsy mivavaka mpanompo sampy ianao normal ianao raha tsy tiany ty fivavahana ty normal be zany paster ka zavatra manapotika ny asanao tsy ty torotentsika ty mandraranao tsy jangajanga mandraranao tsy sorotoka mandraranao tsy angalatra mandraranao tsy anao adalanjo normal ianao raha tezitra aminay fa ny mahalasasana olona mpivavaka ianao mijery an'ity fandarany ty de makahala fotsiny zao makahala fotsiny tsy hita hoe inona ny akahalanao ary misy aminareo ary mamoron-dainga misy amin'ny olona sasany paster de mamoron-dainga mihitsy mba hanaratsina reny le hoe taranak'Edoma kanefa n'Andriamanitra ny amindra fo zay tsy amaly anao zay tsy ady aminao malahelo fotsiny zay mahita an'ireo le vehivavy ampahorinao ampijalinao mba te hivavaka izy de finonao sarahanao menasenao malahelo fotsiny tsika am'ireny fa zay tsy amaly anao aloha ny tompo no iady marina zay tenao zay palahelo tokoa ny toy ny ty tantara ty rehefa tena diniana baiboly satria reto Edomita taranak'i Esau reto rehefa nokapoan'Andriamanitra
dia nisy kapoka mivaivay mihitsy ary ny hafarany moa pasteur dia nofoanan'Andriamanitra teto ambonin'ny tany fongana tanteraka tsisy tsonina olona ray azy ny edomita rehetrarehetra noho izay zavatra nataony reto edomita reto tamin'ny zanak'Israely ary tsy adin'Andriamanitra io zavatra io tsy adiny Andriamanitra tsy namaly teny eo pasteur tsy hoe tonga dia nandatsaka avandra Andriamanitra na hoe nandatsaka afo miaroaro avandra miaroaro ravany an-danitra nandevona niaraka tamin'ny cyclone tsy izay nataon'ny tompo fa ny andro fotoana Andriamanitra ny andro fotoana mba hibebahana izy ireo mba hivahana izy ireo hevitra ohatra zay koa le tamin'ny andron'ny zanak'Israely tamin'ny andron'i Jesosy tapina mihitsy ny mason'ny Israelianina tamin'izany fotoana izany zanak'Israely hoe ity Jesosy tonga ty ne ka tsy izy fa ty le misy Andriamanitra velona fa tapina ny mason'izy ireo ary tsy nanaiky an Jesosy ary tsy vitany hoe tsy nanaiky fa nanaiky ampiasain'ny devola hiary asa tamin'ny devola namono an Jesosy ary rehefa diniana ihany koa ny tantara pasteur dia nisy fotoana na dia ireo zanak'Israely ireo dia nokapohin'Andriamanitra nisy famaizana be tena ny jiosy be dia raha n'olona nandalina tantara sy nahita ny fandihany tantara dia nisy fotoana zany jiosy zany sady efa saika fongana mihitsy nefa saika ringana mihitsy fa noho ny amin'ny fanekena nataon'Andriamanitra tamin'ny Abrahama dia zay tsy naharingana an'ireto jiosy rehetra no famindrapon'Andriamanitra no fahatsiarovana ny Abrahama sy Davida mpanjaka tamin'izany fotoana zany dia mbola mijory any ny jiosy hatramin'izao ary amin'izao fotoana zao ny Israely efa tsy le Israely taloha fa ohatrany hoe resaka le taranaky Joda sisa no ao amin'izao fotoana zao fa le Israely zany efa miparitaka efa tsy tavaverina ny Israely tsony fa reo amin'ny Israely reo zany amin'izao fotoana zao reo taranaky Joda zay mahatonga azy ireo ho judaisme hoe niainga tamin'le taranaky Joda ka ny zavatra zany pasteur rehefa mikitikitika ozy ny ten'Andriamanitra izy mikitikitika anareo dia mikitikitika ananak'Andriamaso misy kapok'Andriamanitra tsy zaka ambadika io zavatra io pasteur raha toka tsy bebaka le olona fa araroto ny fotoana mbola misy amin'izao fotoana zao hoe ndao hibebaka ndao elany zany toetra fifanenjehana fanaratsiana raha tsy hitanao pirofo le zavatra fa hoe zay tokoa le izy nananao pirofo ozy ny ten'Andriamanitra hoe aza manameloko raha tsisy vavolombelona rona telo aloha misy pirofo le zavatra teneninao hafa ndray zay fa raha ohatra hoe amin'ny teny frantsay hoe affirmation gratuite dia ohatrany hoe tsy mety ohatrany hoe tsy lefalefanao fotsiny le fanaratsiana nefa zavatra tsy hitanao pirofo dia manjary misy kapoka miandry zay raha ohatra ka hoe tsy bebana pasteur marina zay etam-pamaranana na pasteur Alvarez dia te ilaza foana hoe mila mitandrantsika raha ohatra ny firenena hafa no sakanan'reto edomita reto tsy naninona raha hoe amalekita egyptiana no sakanany tsy olana fa reto ange zanak'Israely nge ka zanak'Andriamanitra pasteur ny zanak'Israely nge ka tena olona nofidian'Andriamanitra manokana nofidian'Andriamanitra manokana ary amin'ny fotoana ary zay foana ny atahorako le mikitikitika olona tsy fantatra ho tenga eo manahirana le mikitikitika olona tsy fantatra io manahirana raha olona fantatra izy kitio ka fantatra ny hoe atraizany kapasiteny atraizany heriny atraizany tanjany dia kitio fa raha tsy fantatra ho aza mikitika indrindrandrindra hoe olon'Andriamanitra indrindrandrindra hoe tena olon'Andriamanitra na fiangonan'Andriamanitra fa zay mikitikitika raha tena olon'Andriamanitra le olona ary raha tena fiangonan'Andriamanitra le fiangonana ka ianao no miady aminy aza misy eo mpiady amin'Andriamanitra ohatra izy miteniny izy moa izy iny ny asa le mpisorona be izy mpisorona be tamin'ny andron'ny apôstôly tamin'ny andron'ny apôstôly aza misy eo mpiady amin'Andriamanitra fa mahita raharaha pasteur mahita raharaha so dia hodominy devola any amin'ny ray anao any ianao any amin'ny ray any amin'ny atonao any amin'ny vavoninao any amin'ny zavatra tsy ahitanao fanafahana any amin'ny zavatra tsy ahitanao fanasitranana so dia hodomin'Andriamanitra any amin'ny marary ny volana hoe mety anananao vola mety mamenitra any ianao ny dolara sy ny euro zany piripirina mihitsy any Suisse any amin'ny banque rehetrarehetra manerana zao tontolo zao feny volanao eto Madagasikara feny volanao fa so dia hodomin'Andriamanitra any amin'ny tsy voavaha volanao ianao anenge pasteur le miady amin'Andriamanitra zany grave be io za manome conseil amin'ny olona fidividino olona diavana fidividino olona iadiavana
fa zany miady amin'Andriamanitra pasteur tena lazaiko aminao fa tsy mora zany tsy mora zany ifandrafy amina fiangonana tena avy amin'Andriamanitra ary zay no mahatonga na hitanao na mahita fiangonana kely ary tsy mba sa manao tsinitsinina an'ireny satria Andriamanitra nge no nanangana an'io ary tsy fantatra hoe ahoana eo foana ho an'ny olona tsy fantatra hoe ahoana ny position ny mpitarika ny fiangonana io eo anatren'Andriamanitra ianao afaka manao tsinitsinina manambany miady aminy fa raha lazaiko anao fa raha Andriamanitra no nanendry an'io lehilahy io ka nanangana an'io lehilahy kely io sahirana ianao tompoko tena sahirana ianao ary zany no mahatonga misy fiainan'olona nge pasteur ohatr' zao misy fiainan'olona ohatr' zao tena hoe hatramin'ny androany tsy tafavoaka ny fiainany ataony daholo ny analizy momba ny fiainany inona reny napotika ny volako hoe inona napotika ny tokantranoko hoe inona napotika ny orinasako hoe inona natonga na hafabarako ohatr' zao dia zao no zavatra hitany rehefa manao diagnostika izy dia zao foana ny zavatra hitany potika ny tokantranoko ravany ny fidiram-bolako dia zao ny tao an-tsainy ianona ny nanimba ny tokantranoko ny rafozako ianona ny nanimba ny orinasako le mpanao politika ohatr' zao le député iny ianona ny nanimba ny zao ako ianona zay ny hitany fa tsy tao an-tsainy le hoe izy niady tamin'Andriamanitra tao anatin'ny niady tamina mpanompon'Andriamanitra tsy tafiditra ao anaty analiziny le hoe niady tamina fiangonana n'izy ndray andro any tamin'ny ray andro niady tamina mpanompon'Andriamanitra izy tamin'ny ray andro tsy tafiditra ao anaty compte zay fa nytao anaty compte de hoe nisy ministra nanapotika azy nisy franc-maçon nanapotika azy nisy vazaha tsy azo ny volatany dia tao arinan'iny nefa ny tsy fatany nisy rediredy nataony ady amina mpanompon'Andriamanitra dia izy io heritaona tao arinany tenenana an'iny ao heritaona tao arinany nanaovany tsinitsinina le pasteur kely inona koa raha reko anazy pasteur tsekita kely ty toroy raha hitory ala sady nomeny tontolo le pasteur kely heritena tao arinan'iny malemy ary manana aretina tsy aisitra aminy sady tsy mahita tory amin'ny alina zanany marary zanany maditra ny tokantrano rava daholo ny zavatra dia izy mametra-panontaniana hoe nisy namosavy nisy an'izao tsisy olona namosavy io fa io ny vokatry lay ady amina zanak'Andriamanitra pasteur Alvarez fa tsy ianao ary zay ny amina tonga nanteny teto pasteur hoe tombotsoanao amin'ny manaraka ny tofandarany tony ianao zao raha tsy malala an'izany dia anaonao foana dia miomany manandrama ndray mako ianao mety ozy izy anao mampatahotra tsika eto pasteur mety tsy lozany olona tsy zaza mena seny lisany eo zao izy le zalahy zaly ty tsy matahotra an'izany inona koa ndraha raiko an'izany dia manandrama re dia teneno ny vadinao tadidito datin'androandroany ijerenao ty fandarany ty dia siviteny ratsy zo fandarany zao dia teneno ny vady aman-jana koa miomana fotsiny nareo fa hitaty ny vokany ao hoe ampiomana fotsiny mivady aman-jana koa zay afarany fa hidiavako ty pasteur ty dia manaova siviteny ratsy fotsiny fitonina filazantsara dia andrama fa hotadidinao zao fampianarana zao fa io pasteur zany io misy ny andohany daholo ny zavatra tsarehetra mahatonga ny fiainan'ny olona tsy mandeha am'izay loana mazava zay pasteur donc fa atony anaka am'izay loana atony zay pasteur ndao le ivavaky tsika hisaotra ny tompo dia mifona raha tsapanao am'izao fotoana zao misy aretina rahalahy tena mampijaly anao ary tena misofrira mihitsy anao tratran'io aretin'io na io problémako avan'io za mame conseil anao mangata famelana amin'Andriamanitra mangata famindra-po amin'Andriamanitra ovainy lalana rahalahy fa mindra fo aminao Jesosy fa ahita fiainana ianao ary mindra fo aminao tompo dia vavaky tsika daholo misaotra indrindra tompony ny fahasoavanao sy ny fitahinao raha afaka nandray zany fandarana teto zany zay mino fa ireto vahoaka reto dia ho tahirinao ho ambininao ary na iza tompo nanaraka nyity fandarana ity dia ho tahinao izy ireo ho jerenao izy ireo ho ambininao izy ireo mamindra fo amin'izy ireo ianao ary mamela ny eloko izy ireo tsirairay avy na inona tompo fa hotana vitany ary netin'izy tamin'izy ireo mihitsy zao tratran'izao toroteny zao ao anatin'ny aretina mampijafajafa azy ary izy miainao n'ity fandarana ity zao dia tena tonga saina mihitsy hoe izany ny tena fototry ty aretina mampijafajafa ty mamela ny elony tompo raha tena mibebaka izy dia mamela ny elony sitrano izy
misy anretolo reto zao tena tafiditra ao anaty fafambaraka sy faharavana tsy hay azavaina faharavana fampitena tsy hay azavaina tsy fatany eo tamin'ny fomba honany na rava azy tamin'ny fomba honany napotika azy raha io raha tena hiverina izy ka tena hibebaka raha isy jesosy aza tsarovanao ny fahotany fa raha iso izy ary jereo izy ary raha tena vonina hitodika aminao sy hiverina aminao izy de mihina fa manomboka eto de ilamina amin'ny fiainany manomboka eto de hotahina amin'ny zavatra rehetrarehetra izy mankasitraka indrindra tompo ireto mpijery sy mpanaraka fandarany reto ana de anangana azy ianao ary hotahinao izy manomboka eto amin'ny anaranao Jesosy Kristy tompo amen amen iasa say pasteur zany ny androany ny zavatra sy tenena fotsiny ngamba zany de hoe amin'ny sabotsy 1er décembre ho avy zao 1er décembre etsy amin'ny kianja be any Mahamasina no anatanterantsika ilay fiona be an'ny vahoaka kristiana rehetra za manasa antsika kristiana raha lasany vavy andao tsy hifanenjika andao koa tsy hifanakandalana fa andao hifanmehery na fiangonana zokony na fiangonana zandrany na fiangonana tonontonony na eo anelanelany ny loha hevitra goavana amin'io pasteur de hoe izara fahasoavana izara fahasoavana ho anao zakony hoe tena isy fahasoavana goavam-be izay fampizarantsika zay tao anatin'ny 5 taona izy sady fankalazana fa 5 taona ny trafivana vaon'oloko dia tena hoe ifampizarana an'ireo zavatra azo tao anatin'ny 5 taona na hoe ahoana ny afahana manao délivrance maresy devoly ahoana ny azahoana fanasitranana ahoana ny ahitana fahagagana ahoana ny kely ny andohanao fa ahoana ny tonga na ho lehibe sy goavana indrindra zany rehetrarehetra zany zany izy pasteur Alvarez zany hoe ekaran'le olona ho any amin'ny fahalebiazana iakaran'le olona ho any amin'ny ho tonga goavana izy zay zany le zavatra ho atao tena ifampizarana amin'io izara fahasoavana asabotsy voalohan'ny volana décembre amin'ny 6 ora maraina tsy diso izy fa afaka lehibe ho an'ny firenena amin'ny fotoana io etsy kianja be Mahamasina pasteur Alvarez de efa mahafinaritra zany programme zay pasteur fa de efa amboatra programme zany sabotsy 1er décembre izy zay va de ho tainy to pasteur tainy tompo ela matao